hoe mpitory-teny toko fatelo andimy faraiky ambin'ny folo minaran'ny tompo ny zavatra rehetra samy nataony mendrika amin'ny fotoanany avy. Aikery reto ny zavatra rehetra dia araka amin'ny fotoanany avokoa, mendrika amin'ny fotoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jona toko fadimy, nisy rangahy anankiray nalemina nandritra ny 7 amin'ny 30 taona. Ohatra ny mampanontany teny hoe maninona ary ny elabe ny aretina nanjo azy sy ny fampahoriana ny ainany 38 ans. Fa zao ny zavatra nitranga, eny tsara. Raha tsy naharitra le aretiny dia mety efa sitrana meloa izy, ka rehefa tonga ny fotoana andalovan'i Jesosy dia mety tsy teo izy. Ny important amin'Andriamanitra tsy hainao sitrana na dia malahelo ary izy mahitanao marary, fa ny important amin'Andriamanitra mihoatra noho ny fanasitranana enao miaona aminy. Aika le fanasitranana taon'i Jesosy eo amin'ny Jona toko fadimy, ara-potoana tao aoriana ny fiaonan'ilay lehilahy malemy amin' Jesosy. Petera neka nandahan Jesosy intelo nefa ny aladiny résurrection teo amin'ny fivoriana izy. Fa manino ny Petera ny tafaverina teo amin'ny fivoriana nefa efa nandahan Jesosy rehefa miverin-dalana. Nisy hery ny azonazy sy namerina azy. Ozy izy Jesosy eo mivavaka izay nataony eo amin'ny Luc 22:32, za nangataka ao anao mba tsy ho levona ny finoanao. Misy taontsika mieritreritra hoe mahatahiry tena, nefa ny tena marina Andriamanitra sy ny famindrapony ny mahatonga antsika voatahiry toy izao. Manasanao hitsangana avy hatrany dia hisoritsika sady hiomana ny ekipa anohy ny fitoam-pisaorana. Sandrato ny tananao, hisaora Andriamanitra ny amin'izay misy eo amin'ny fiainanao. Ankasitrao Andriamanitra ny amin'izay nataony hitany masonao, azonao tsapaitanana hiainanao. Misaotra anao zay ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fiainany tsiraray avy. Misaotra ny amin'izay misy. Misaotra anao zay ny amin'ny zavatra ataonao tomombana tanteraka. Misaotra ny amin'ny fiainatokantrano tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny asa mandrarahany tsiraray avy, ny fianarany tsiraray avy, fiainam-pahasalamana. Misaotra betsaka ny amin'ny isan'andron'izay olona tonga eto amin'ity takarivo ity, araka ny direktiva ny menao mba hahafahanay mitondra ny vesatry ny fisaoranay ny amin'izay efa nataonao sy tokony hisaoranay anao. Misaotra ray aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tsy izay misy no antenainay fa ny fisianao eo amin'ny fiainanay. Misaotra betsaka ny amin'izay rehetra tonga eto sy izay misy eo amin'ny fiainana. Misaotra ny amin'ny mofo sy dimy sy hazan-drano vitsy misy eny an-tanany tsiraray avy, ahafahany miatrika ny programa ny rahanao azy. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Hisaory azy le niteneniny teo aiza le sivy. Raha anankiray zany no entinao nisaoranao azy hatramin'ny androany, misivy tian'Andriamanitra mba ho avoakanao. Asandrato ny tananao, fenoy fisaorana, miangavy ianao fenoy fisaorana. Omeo zay tokony hisaoranao an'Andriamanitra mahakasika amin'ny fiainam-panahinao. Omeo zay tokony hisaoranao an'Andriamanitra ny amin'ny fiaina tokantranonao, ny amin'ny fiainam-pahasalamanao. Miangavy ianao mety tsy veriny indroa zao fotoana zao, fa mba araroto ny fahafahanao mifandray-po amin'Andriamanitra. Hisaotra azy ny amin'ireo karazana zavatra be dia be efa nataony fatadiaviny devoly ho fafana, satria tsy tiany devoly hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo ianao. Diso izay programme ny devoly zay, fenoy ny fisaoranao amin'ity takarivo ity. Mety tsy mahazatra anao fa mba sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra manokana, sady hanampy anao tsy handreny vavaka le eo akaikinao, ny fahafahanao mivavaka koa amin'ny feo anao, na dia tsy mahazatra ary zany. Aza misy mifampiainy fa samy misaotra an'Andriamanitra, samy makasitraka ny tompo. Eo amin'ny fiainanao fenoy le fisaorana, fenoy le fisaorana ny amin'ny fianarany zanakao. Misaora an'Andriamanitra ny amin'ny fiarovany, fenoy ny fisaoranao ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra anao. Nisy taona ianao nandeha voyage, na teto atoerana, na tany ampitan-dranomasina, nandeha akaiky, nandeha lavitra, mety avy ao an-trano nitsorika teo an-tsena, efa nisy fiarovan'Andriamanitra fa mba fenoy le fisaorana raha mba mety azafady indrindra tompoko. Firifiry ny olona ny maty eny amin'ny bypass, eny amin'ny rokady, na mandeha moto, na mandeha fiara, na fiara tsara tarehy, na mandeha tongotra. Hisaoran'Andriamanitra fa misy tanan'Andriamanitra miaro ianao. Tsy niaro an'ireny olona ireny Andriamanitra raha hisaorintsika, fa ianao tonga eto ny tian'Andriamanitra ho tonga saina hoe misy Andriamanitra amin'ny fiainanao, fa hisaory Andriamanitra. Aoka izay rehetra tonga eto hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiarahany amin'Andriamanitra.
misaora azy fa mitantana anao ny tompo, mitondra anao Jesosy, manampy anao izy anatin'ny fiarahanao sy fanarahanao azy. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tananao isaoran'Andriamanitra ny vavaka rehetra izay efa nataonao ka nitenenin'i Jesosy fa noenon'Andriamanitra. Ataovy fifaliana mitosatosaka sy mipololotra avy ao anatinao. Misaotra Andriamanitra fa ny vavaka rehetra nataoko na dia mbola tsy hitako aza ny valiny, efa noenonao avokoa. Asandrato ny tananao dia isaora Andriamanitra. Tia kosa ohatry ny lavalava ty izy dia ianao io mpivavaka be mantsy ianao io. Isaory azy, aza boriborina hoe misaotra ny amin'ny vavaka rehetra, misaotra ny amin'ny vavaka rehetra, dia misaotra mba tany sao azafady moa hoe misaotra fa noenonao le vavaka makasika n'ity zavatra ity, le nangatahako taminao momba n'ity zavatra ity, le etaetako netiko teo aminao momba n'ity sarotra be ity. Misaotra fa efa noenonao zany. Misaotra fa ianao Andriamanitra marina, Andriamanitra mahatoky. Rehefa niteny ianao hoe antsoya dia tena azo antsoy ianao, ary matoa ianao miainy dia amaly ianao. Misaotra ray amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny amin'ireo vavaka rehetra izay nasandatra reto zanaka reto, efa tapitra noenonao avokoa. Vavaka fiantsoana famonjena amin'ny alina, fiantsoana fanampianao amin'ny asa aman-draharaha, fiantsoana etaeta amin'ny fiainam-panahy zava-panahy, fiantsonanao amin'ny famindra-po amin'ny zavatra be dia be mitranga amin'ny famaofao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Andriamanitra ianao, Andriamanitra ianao, tena miaino ianao, mankasitraka ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Asanato fisaona dia omeo voninahitra Andriamanitra fa amin'ny fotoanany ny zavatra rehetra. Ezory le miferinaina satria tsy amin'ny fotoananao le izy. Mankasitrahany fonao manontolo fa ara-potoana ny amaliana Andriamanitra anao. Asalato tananao, salato tananao. Tiako ohatra ny lavalava kely ty vavaka ty satria be dia be zavatra mitranga amin'ny fiainantsika, tsy amin'ny fotoanantsika fa amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Misaotra ray eo, mankasitraka anao zay, misaotra betsaka anao zay. Be dia be miprograma amin'ny fiainanay, tsy le mahatery anay fa le fotoana avy aminao. Misaotra betsaka, le fotoana avy aminao, le mendrika. Misaotra ray eo, mankasitraka anao zay, manome voninahitra anao zay, amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Taontsika isaotra an'Andriamanitra fa tsika reto tonga eto ohatry ny Petera, misy taona ohatry ny mandàny Jesosy fa fotoanany résurrection, tehiriziny dia tarihany dia tonga eo amin'ny fanatrehany. Tsy Petera nahay nanazava be tamin'ny mpianatra hoe tsika tsy naman'izay miemotra fa vavy miverin-dalina be rangako, fa ny fanamasina mihitsy no mirécupéré. Tsika tsirairay avy ireo manana témoignage na récupération avy amin'Andriamanitra. Mety efa mbava hoanany tsy finono, mety efa tsy nintsony mihitsy aza, mety efa namoy fo, fa ty ianao ty amin'ny titakarivo ty mbola tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra no nitahiry ianao, Andriamanitra no nitantana anao, Andriamanitra mahita ny adinao, Andriamanitra mahita ny etaetanao. Ianao ne tsy te hiverin-dalana zany e, nefa ny zavatra nitranga sy miseho ohatra mitady ampiverin-dalana. Eo Andriamanitra manao intervention, tehiriziny ianao eo an-tanany tsy misy marombaka amin'ny fiainanao. Alleluia. Asandrato ny tananao dia isaoran'Andriamanitra nitahiry ianao. Misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra betsaka, ianao ilay namana tsara tsy mampiemotra anay. Misaotra ny amin'ny fiainany tsiraray avy. Misaotra betsaka fa raha nisy fahalavony ianao nanangana, raha nisy fangatsiahana ianao namerina ny hafanana, amin'ny titakarivo ty izay mahatsapa hoe tsy izahay mahay mitahiry ny tenanay, tsy izahay mahay manompo anao, tsy izahay mahay manaraka anao, ianao no mahay mitahiry anay, ianao no mahay miazona anay. Raisy ny dera ny laza ny aja ny fankasitrahana mandrakizay. Misaotra ray eo, mankasitraka tompo amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Maza ho teo na vetivety sady mitodika amin'ny fotoam-pisaorana.
Hisaotra erampo hoanao riray masino satria nomenao hoanay Jesosy sy zanakao hoanao nisaotra erampo hoanao riray masino satria nomenao hoanay Jesosy sy zanakao Hisaotra
voady misaotra Jeso voavotia avy anaty aisinao fenonao fazava misaotra Jeso anaty aisinao fenonao fazava daontsika anatitra fisaorana amin'ny Jesosy Kristy ary iorakoraksika idehaka ho fisaorantsika an Jesosy Kristy. Halleluja. Raisure fisauraku fisauraku daontsika hitsangana dia anome fisaorana an Jesosy. Raisure fisauraku
Satimani Savatana Niwa. Raisu, 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 raisu. Visalaku, ni visalaku. Raisu te sosyo, raisu, raisu. Satimani Savatana Taoniwai Inanwa Valikyu Ani Teova Satimani Savatana Taoniwai. Hisaotra night is so sure. Oh, Hisaotra, Hisaotra, leibe fitiavanao. Ataovy amin'ny fonao rehetra misaotra Jesosy. Hisaotra, Hisaotra, Jesosy, oh, Hisaotra now, Hisaotra now, Hisaotra, Hisaotra, leibe, leibe, ni fitiavanao, Hisaotra yo. Hisaotra, Hisaotra, Jesosy, Hisaotra now, Hisaotra now, Hisaotra, Hisaotra, leibe, fitiavanao. Hisaotra,
rehetra Jesosy io Jesosy io Jesosy io ianao no isaoranay androany tsisy am'fatsy anao Jesosy io ianao no mendrika ny fisaoranay Jesosy ianao irery Jesosy io ny anaranao Jesosy io mahazo toerana tomboka alleloia toy izy ohatrany ny fisaoranao amen mendrika isaoran'andriamanitra andaontsika kasitraka azy amin'ity fotoan'ity mifanatitra re zay rehetra no maninao an'andriamanitra na sakrifisy io na ny ampahafolo-karena na zay fanatitra hoentinao an'andriamanitra androany dia atolory amin'ny fonao a fakasitrahantsika azy raha mihoatra amin'ny zavatra nataon' Jesosy teo amin'ny fiainantsika dia atao hoe tsy mendrika akory zay hoentintsika ao anatrehany kely loatra raha atao hoe mihoatra amin'izay fahasoavana nataon'andriamanitra na saina hoe ty herinandro ty fotsiny zao be deaibe ny zavatra nataon' Jesosy teo amin'ny fiainanao dia makasitra azy amin'ny fonao manontolo amen programantsika rapitsy maraina tahaka ny fotoana mahazatra amin'ny fito a dia miaraka etontsika amin'ny fotoanany communion a manome voninahitra an'andriamanitra eto ao arinan'izay fotoana izay dia tahaka ny mahazatra ny sampana samy mamonjy sampana misy azy a ao anatin'izay rehetra fandaminana isa-tsampana zay tanterahana dia ny fotoanantsika ny lahady a dia efa fantatrao a raha ohatra ianao ka tsy manana fiangonana ale rehefa lahady nefa te hitoy ianao amin'ny fitezam-panahy dia manana vondrom-pavaka maromaro tsika manodidina n'Antananarivo eto a dia afaka manantona ny tompona andraikitra ianao manontany a zay mety toerana mety akaikaiky a mety ahafahanao manantona an'izany fotoanana fotoam-bavaka amina vondrom-bavaka zany dia tahin' Jesosy manokana ny amin'ny herinandro iny a dia tsisy miova ny fotoanantsika tahaka ny fotoana mahazatra ny fotoanany sekoly a dia etsy ambany etsy amin'ny sopiu eo amin'ny rihana faharoa eo ny fotoanantsika isan'andro a latsinainy ny talata ny alarobia amin'ny fito ka hatramin'ny valo sasany maraina zany fotoana zany a dia anasanantsika io raha zao ianao vao mety tonga eto dia ireo programantsika ireo ny latsinainy a sekoly ho an'ny famahana olana ny talata sekoly ho an'ny fanasitranana ary ny alarobia sekolyn'ny fitahim-panahy fanambiana toetra dia sady ny sekolyn'ny tokantrano koa dia ireo fotoan'ireo anasananao manokana ny zavatra ray tena tsy azontsika donoana dia zao sarobidy be ny fotoana anankiray ny tontolo andronao a atrehanao miaraka amin'andriamanitra ary indrindra hoe mandray tenin'andriamanitra ianao vao miatrika ny journée tena hitanao hoe hafa rehefa eo ny fanatrehan'andriamanitra isan'andro nefa raha tsy afaka koa ianao tsy maninona zany afaka manaraka somatsara ianao amin'ny direct amin'ny hvkl-mission events ary afaka mbola manaraka indray ianao rehefa aveo mihaino indray mandeha manaraka indray mandeha raha hoe tsy tratranao koa le fotoanany direct akoatran'izay a raha mbola tsy tratranao koa zay dia afaka mihaino ianao amin'ny radio amin'ny 90.8 FM dia miverinao daholo reny toriteny rehetra reny dia hitanao hoe tena manana arepana be tsika omen'andriamanitra atsika dia anjarantsika ny manara roatra miprofity an'izay zavatra omen'andriamanitra atsika tahaka an'izany tahin' Jesosy manokana manana fotoana mahafinaritra be tsika amin'ny lakamisy ty herinandro ty zany tena herinandrona fitahim-panahy manokana ho anao amen ny lakamisy indray tsika manana programa eto amin'ity toeran'ity any satria amin'ny lakamisy a dia andro tsy fesany ascension io fotoana io dia tahaka ny fotoana mahazatra antsika zany a ohatra ny rehefa sabotsy dia misy fotoam-bavaka eto a amin'ny fito maraina alleloia amin'ny lakamisy amin'ny fito maraina misy fotoam-bavaka eto a tahaka ny fotoanantsika reny fotoanantsika sabotsy reny dia mety miravitsika amin'ny sivy sasany a amin'ny sivy any a dia miverina indray tsika ny après midi manomboka amin'ny roa indray eto a misy fotoana indray fideranan'andriamanitra miaraka amin'ny tanora hvkl dia tanora daholo ny hitako eto a zany hoe tsika rehetrarehetra zany miaraka miverina eto indray amin'ny fotoana io zany hoe ny maraina zany misy fotoam-bavaka ny ariva indray manomboka amin'ny roa dia misy fotoana indray eto mandra-paharivo ny andro dia miaraka mideran'andriamanitra eto tsika zoma dia miverina eto ihany tsika
miaraka misaotra ny tompodray tahaka ny fotoana mahazatra antsika tahaka an'izao amin'ny efatr-oratolakandro ary raha akapoka ray zany latsinainy talata larbilaka misy zoma sabotsy alahady amin'ny herinandro iny misy fotoana foana dia teneniny eo akaikinao atao vitako eto foana ianao hoe amen alleloia manasana hitsaingana ray ainjiry ny tananao dia dao hivavaka ho an'ny fanatritsika makasitraka misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra fanatitra eto anatrehanao hoy ny tenina hoe zay mpanome amin'ny fifaliana zany no ankasitrahana aoka ny fankasitrahanao amin'ny tsirairay avy satria tsisy olona ray niterena teto androany fa vokatry ny fo zay rehetra nentinay satria matsiaro izay Andriamanitra hoe raha ny nataonao teo amin'ny fiainanay tena mihoatra lavitra ary dia raha ny nentinay aza tena kely loatra raha mihoatra amin'izay vitanao fa mba hankasitrao zany fa vokatry ny fonay ary mihoatra lavitra noho izany ny tenanay mihitsy no atolotray mba ho fanatitra velona masina ankasitrahana eo anatrenao ho voninahitry ny naranao dia misandrata amin'ny fiainanay ianao Andriamanitra omem-boninahitra mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao hiteka mafy be tsika ho voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Tombola hisaotra an'i Jesosy hatrantsika ankasitraka ny tompo ny amin'ny dingana hitondrany ny fiainam-panompontsika saraty ny taninao dia isaora Andriamanitra misaotranao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy ianao no mitarika ianao no mitantana ny amin'izay dingana hitondranao ny fiainam-panompona ny asa fanompona ny programa mpanompoana saotra betsaka fa maniraka olona vaovao hatrany ianao hiara-dalina anatin'izao iraka izao saotra ny amin'ny fanitsinao anay ny fanitsina ny teny fanitsina ny fomba fiasa fanitsina ny toetra saotra betsaka fa reny rehetrreny nomenao miara-miasa aso ampiomana anay ao amin'ny fiaviany mpapakatra mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Ataontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny toetranao sy ny fiovanao saraty ny tanao dia isaora Andriamanitra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny dingana hitaizahanao manokana ny amin'ny toetrako izay hanampianao mba hiova hietsara ho any amin'ilay programa feno voninahitra dia ny fanahafana tanteraka ny endrikao dia ny toetranao saotra betsaka ny amin'ny fanovanao mian-dalana saotra ny amin'ny faharetanao miaraka amiko saotra ny amin'ny fandeferanao mba hara-pahatanteraka ny fiovako saotra fa tsy mba mamela aho irery ianao tsy mba manary ahy ianao mankasitraka raha eo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Ataontsika hisaotra an'Andriamanitra fa ny manodidina anao izay entinao mambavaka efa manomboka miova ihany koa saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny amin'ny fiovana seho anao sy ataonao eo amin'ny manodidina anay ny ankonanao an-trano na amin'ny fanolobodorindrina na amin'ny fianakaviana na ny mpiara-miasa na ny mpiara-mianatra ireo olona izay ataonao mifanena aminay dia mikasika moramora eny ianao manao asa ianao ary ianao no mamangy mandresy lahatra ny fo saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa mehitanay ny tananao ny amin'ny fahatongava-tsaina n'ireo olona mifanena aminay manomboka misy etaetanao manomboka misy etaeta ny hivavaka manomboka misy etaeta ny hiova misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndaontsika mbola hisaotra an'Andriamanitra fa manomboka mirenao ny asaribidiny hoe miaraka amin'Andriamanitra sy miombona amin'Andriamanitra metsapanao ny asaribidiny communion mety mbola lavidavitra ny lalakale fefahita kosa efa nyaingy ary efa eny an-dalana indraindray vaky-pine fa ohatra mitsangana eny ihany dia lasa ndray tsy miverin-dalana satria nesorina ny marisarery alleluia avy fao tananao dia isaora Andriamanitra ny ankasitro azy ny dingany communion mba efa iainanao aza tany saina ny tsy fahatanterahanao fa isaory azy le manomboka renao manomboka tsy mety aminao miatrika journée tsy mivavaka manomboka tsy mety aminao miatrika journée tsy avy namaky baiboly manomboka tsy mahazo aina ianao rehefa le tsy mandefitra manomboka tsy mahazo aina ianao rehefa miopefo ny fahatezerana amin'ny rariny manomboka renao le zavatra tian'Andriamanitra ho hita dia memiova enao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra isaora an'Andriamanitra zany dingana zany mankasitraka anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao no mitarika sy mitondra anay mitantana anay ao amin'ny fiombonana mampahazo aina ny any anatinay ahatsapa ny asaribidi ny fiarahana aminao ny firaisana aminao sy ny fiombonana aminao
misaotra raha eo mankasitraka anao zany amin'izany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy venina masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana mitetika arivo ity. Ankasitrao amin'ny fonao manontolo Andriamanitra mitarika. Andriamanitra mampafantatra ny ao am-pony amin'izay tia mba hijoroanao. Tsy voatery le mahazatra, tsy voatery le niomananao, le tsy nampiomaniny ianao meloha ihany koa, fa le asainy ataonao ara-potoana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fivoriana tamin'ity tekarivo ity. Nanomezanao toerana, herinaratra, fitaovana, mpiara-manompo, fahafahana ara-potoana, fitarianao, teny, programa. Fa inona tokoa moa nataony atety raha toa ka tsy programa avy aminao no eritreretinay fa ho atao. Misaotra fa ianao no mitantana, ianao no mitarika, ianao no mampafantatra an'izay tianao atao miaraka aminay. Eny na dia tsy programa no manery-taona meloha azy, fa programa ao am-ponao tianao ho tanteraka ara-potoana. Dia izany no isaoranay, ankasitrahana anao, anomezana voninahitra anao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy rery ihany a. Vaovao ihany koa mahafinaritra ho antsika. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy a. Nanomboka androany a, ho antsika izay any amin'ny faritra. Manomboka androany a, isaky ny amin'ny 5 sasany maraina ao amin'ny canal 112 ny Star Times Fréquence Plus TV a, dia manaraka émission atsasakadiny be zao ianao a, hvkl-mission a events. Hitarin'Andriamanitra ny vala ahafahana miasa, satria tsy voatery hoe manana méga, fa mety manana satelita le fijerevana film reny a, izay irariana mba tsy hijerijery film tsisy dika antsoa, fa mba canal 112 ny jerevanao amin'ny ora io a. Za tsy miantoka kosa hoe inona ny alefany amin'ny ora hafa, fa amin'ny ora io no sura fa émission irahana miasa. Tena hoe tian'Andriamanitra ho kasena retatra ny mitoerana tsisy réseau. Dao tsika hivavaka mba ho voakasika ny olona any ambanivohitra, mety tsy voatery ny ambanivohitra koa fa ny amin'izay manana an'io a Star Times io a, mba ho voata izy. Ray anaran'i Jesosy a. Saotra ny fampahitana fity sokafanao sy ny fiara-miasa, atonga ny émission mandeha amin'io a canal 112 Fréquence Plus TV io, mba hitahinao ireo olona be dia be any amin'ny toerana mety tsy tratran'ny télé, tsy tratran'ny Facebook, tsy tratran'ny YouTube, dia vanginao izy amin'ny alalan'io canal isa-maraina io. Inonay fa maro ny olona no tsanganao, maro ny fiangonana no sotranonao, ary maro ny pasteur no hoahoronao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Raisy nitsodrano izay tonona tanteraka eo amin'ny fiainanao a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hitanao ny tompoka iaronao a, ampamirapiratra ny tavany aminao ny tompoka amindra fo aminao a, anandratra ny tavany aminao ny tompo a, ka nomeanao a fiadanana. Tonona fatanteran'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zarao ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao a, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo a. Amen. Misy